Mahaliana ny tanora ilay fampiratiana ireo sary hanehoana ny kanto eto Madagasikara sy ao Chine ao. Etsy amin'ny hôtel de ville moa no ezoran'izany fampiratiana izany. Sary miisa 7 izay atao hanehoana ny kanto eto Madagasikara sy any Chine no aranty etsy amin'ny hôtel de ville mandritra ny herinandro izay nanomboka ny sabotsy lasa teo ka tsy farana raha ny sabotsy ho avy izao. Loha hevitra amin'izany hoe belle Chine bo Madagasikara. Tanjona amin'ny fampiratiana ny hanehoana ny kanto entina ampifandraisina ireo firenena roa tonta. Maro ireo olona tonga nitsidika ny fampiratiana ka ireo tanora sy vahirana ankamaroan'izy ireo. Mba liana fotsiny satria tsy dia fahita firy dia mba liana mba intéressé fotsiny ela misaotra izao any ivelany. Nareo ve nanao programme manokana mihitsy hoe andeha hitsidika an'ity exposition ity sa hoe sendra nandalo nareo tonga tety? Efa programme satria nianatra izay tamin'ny maraina dia hoe alao hijery izay ny zavaloha dia Aharitra 7 andro ny fampiratiana ireo sary ka araka ny efa nambara dia herinandro ihany eo amin'ny hôtel de ville izay tsy misy vidim-pidirana ka sary misy 570 eo no ampiratiana amin'izany, sary izay anisan'ny tsara indrindra. Iny fampiratiana ny kanto iny ihany koa tompolatsy vavy no isarantsika amin'ny takarivan'ny talata ity ny filan-kevitra ny gouvernemanta voalohany tamin'ny taona 2024 ity no nisongadina nentina taminao ary saorana feno ihany koa ianao nanaiky nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray ary veloma.